fampianarana ambony kosa mety afara amin'ny tsy famoahana ny vokampanadinana na ny gel de résultat ny fitakiana ataon'ny CSS raha toa tsy misy ny valo mahafapo ary azo tsapahitanana isany amin'izany ohatra ny fandoavana amin'ny apahany tamin'ny tambokarama ho an'ireo retraité chercheur io moa ny tapaka atao anatin'ny fivorimbe izay nitanterahan'ny CSS sampanantananarivo tamin'ny andro ny omaly. Tapaka nandritra ny fivorimben'ny CSS no tanterahana omaly fa anamafy ny fitakiana izy ireo amin'ny alalan'ny fanohizana ny fampiatona ny asa fampianarana sy fikarohana eny amin'ny Université n'Antananarivo sy ireo fobe mpikarohana nasionaly miorina eto Antananarivo ary mety afara amin'ny tsy famoahana vokampanadinana izany raha tsy misy ny valony azo tsapahitanana sy mahafapo. Anisan'ny fitakian'izy ireo tamin'ny volana Desambra mifandoavana ny ampahany tamin'ireo tambokarama ho an'ireo mpampianatra pikaroka misotro ronono izay efa tokony nalona nomboka ny volana Janoary 2024. Eo ihany koa ny fitazomana ho 520 ora ny antsoina hoe obligation de service isan-taona ho an'ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra ary ny fandoavana ny ora fanampiny na ny heure complémentaire 524 mialohan'ny faran'ny taona 17 saingy tsy tanteraka izany. Nambaran'izy ireo fa nisy ny fionan'ny CSS sampanantananarivo tamin'ireo tompona andraikitry ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ny 20 Janoary lasa teo. Nisongadina tamin'izany ny fitohizan'ny fifambodinihana fa ho an'ireo mpampianatra pikaroka dia tsy nisy ny vokatra azo tsapahitanana. Ny isa 770 ireo mpampianatra pikaroka nanatrika ny fivorimbe omaly ary nisy ny fampiatona olona vitsivitsy tsy ho mpikambana ao amin'ny CSS sampana Antananarivo tamin'ny alalan'ny fanatanterahana latsabato miafina.